Tapany faharoa amin'ny Viva événement nanomboka androany ny fivoriana narahina ady hevitra mikasika ny tontolo toe-karena sy sosialy ho an'ny rehetra tetsy amin'ny IFP Ampandrana tanjona dia ny ahafana mitondra ny fampandrosoana aingana sy maharitra eto amin'ny firenena ny fikambanana afaka na ny asa fatsikabary no tombo-kevitra nanampy azy ireo betsaka kosa ny IFP fanampanazavana. Ny zava-dehibe angambany dia ny fametrahana n'izay économie sociale solidaire zay ho ao anatin'ny vaholam-pampandrosoana sy vina fampandrosoana apetraky ny fanjakahana sy apetraky ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny amin'ireny politika fampandrosoana sy atsokajy ireny satria ny tombony amin'ity économie sociale solidaire ity zany dia mahafoaka ny sehatra rehetra raha miresakytsika fahasalamana ny vaholana dia manana vaholana amin'izany ny économie sociale solidaire ohatra ny amin'ny alalan'ny mutuelle de santé eto amintsika efa misy ny mutuelle de santé anaky 5 izay matanjaka any anivon'ny faritra mitenitsika ohatra hoe eo amin'ny lafin'ny varotra amin'izao tsika miteny zao anisany mpisehatra amin'ny fifanakalozana iraisam-pirenena ao anatin'ilay antsoina hoe commerce équitable lasa lavitra be tsika malagasy ka izahay mihevitra fa tsy zava-baovao ho ampidirina akory le izy fa zavatra natao hotoanana natao ampiana natao ampiroboroboana.